fifaliana lehibe hoay ny manolotra ny araba ho antsika vaoaka malagasy manerana nosy sy ianareo zay efa eopotsy ny fahita lavitra amty andro androany ety. Arabaina ianareo satria mbola nomen'Andriamanitra tombonandro havelomana eto ambony ty tany ety. Arabaina ianareo satria mino ao fa anio no andro ny tompo ho anao sy ny taranakao ray manontolo. Arabaina ry laina soavina. Tsy zany mantsy fa ny tenin'Andriamanitra zay ambarako androany raha inonao ary ndridridritra ka hoe raisinao amin'ny fono manontolo dia anova ny tantaram-piainanao sy ny taranakao mifandimby izany tompoko. Noho izany miankina aminao ny hoavinao sy ny taranakao ray manontolo. Miankina aminao iaho. Eno tsara ke rety teny vakiko aminareo reto hoe azonao atao tsara manaraka ny voasoratra io ato amin'ny boky Deutéronomie toko 220 atoko 120 safady de ny 220 sy ny 220 sy 220. Arao tsara ny voasoratra, arao tsara io. Indro zao mametraka fitahina sy ozina eo alohanareo anio. Fitahina raha hoe nonareo ny didiny Jehovah Andriamanitra reo zay andidiko anareo anio. 220 arozina kosa raha tsy hoe nonareo ny didiny Jehovah Andriamanitra reo fa ivily ala amin'ny lalana zay andidiko anareo anio mba ale anareo ka anaraka Andriamanitra hafa zay tsy fantatrareo. Vaikitsika indray ny Galatiana toko 7 de ny 17 sy 17. Kristina navitra anay tamin'ny oziny lalàna satria tonga voaozina amonjy anay izy fa voasoratra hoe voaozina zay rehetra miantona amin'ny azo mba ho tonga amin'ny gentilisy ny fitahina any Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy ary mba ho raisitsika amin'ny finoana ny teny fikasana ny amin'ny fanahy. Araka ireo teny novakina ireo dia tena misy tokoa ny fitahin'Andriamanitra zay afaka hitondra ny fiainan'ny olona ho amin'ny fiainana manjary sy ho amin'ny fiainana mety. Mitovy am'izany ihany koa misy tokoa ny ozina de la hery ratsy mahatonga ny olona ory sy mijaly ary resy sy tsy afakolana mihitsy mandritry ny androm-piainany eto ambony tany. No zany mantany anao ny tompandriamanitra androany, mantany anareo zay mahita sy mandre ahy izy androany. Inona no safidinao? Inona ny safidinao mikasika ny aminao sy ny taranakao mifandimby. Fitahina ve no safidinao manomboka androany? Sasany atria ozina kosa no safidinao manomboka androany. Apetraka Andriamanitra eo alohantsika reo zavatra roa ireo androany ka anjaranao ny misafidy tompoko. Anjaranao ny manapa-kevitra ny am'izay tianao hitondrana anao sy ny ankonanao. Averiko fakina lay Deutéronomie toko 120 andiny fa 40 fa 70 ary ny fa 80. Eno tsara trany le teny. To zao voasoratra. Indro izao mametraka fitahina sy ozina eo alohanareo anio. Apetraka Andriamanitra mahalona atsika zany zao ny fitahina sy ny ozina. 70 fitahina, fiainana mety, fiainana manjary. Raha ho enonareo didiny Jehovah Andriamanitra reo zay andidiko anareo anio. 70 indray. Arozina kosa raha tsy hoe enonareo didiny Jehovah Andriamanitra reo fa ivily ala amin'ny lalana zay andidiko anareo anio mba ale anareo ka anaraka Andriamanitra hafa zay tsy fantatrareo. De zao azy mikasika ny amin'ny ozina aloha no asiko resaka voalohany amitsika rehetra. Nanomboka tamin'ny fotoana
zay nahalavo amin'ny adama sy eva lay olombelona noarin'andriamanitra voalohany indrindra ka napetrak'andriamanitra teto ambony tany tao amy saidena no nametranyandriamanitra azy nanompoka tamin'ny fotoana nalavo any adama sy eva no nisy niozona voalohany teo amitsika zanak'olombelona sy teto ambony ty tany zay onenatsika ity rehefa dinina ny baiboly dia karazana sazy izy io noho tsy fankatoavan'ny olona an'andriamanitra sy ny tenin'andriamanitra sazy natoton'andriamanitra teo amin'ny olona sy teto ambony ty tany ity izy io noho ny tsy fankatoavan'ny olona an'andriamanitra sy ny tenin'andriamanitra ho iao tam'izany matsy naleon'ny olombelona naleon'ny adama sy eva ny aino ny feon'ny devoly toy zay ny aino sy nakato ny feon'andriamanitra vokatry zany tonga ny sazy de niozona zay avy amin'andriamanitra ary zany sazy sy ozona nazo andama sy eva zany tantarako aminareo raha nyvolasa ty baiboly ity no arahana dia mbola manaraka antsika taranaka mandraka ankehitriny le izy hatra am'izao vaninandro ianatsika izao fa koatrany sazy sy niozona zay nolovaina tamin'ny adama sy eva dia ny nataontsika taranaka tateoriana ihany ko no natonga niozona teo amin'ny fiainatsika sy ny tananakitsika hoy ny baiboly eo amin'ny Deutéronomie toko 1 de 7 rehefa aveo averiko fakira le teny tonga eo amin'ny olona ny ozona hoy Andriamanitra hoe tonga eo aminareo ny ozona voalohany raha ohatra ka tsy miaino zay lazaiko anareo ary tsy makatoa ny teniko ato anaty ty baiboly ity Andriamanitra no miteny amitsika ary miandratsika izy mba ino sy akato ny teny voalaza ato anaty ty baiboly ity tonga aminareo ihany ko ny ozona hoy Andriamanitra faharoa raha manangana hery hafa ho Andriamanitra ivavahana sy ankihinana ary ianteherana ianareo tsy tia hita anareo miankina amin'ny hery hafa ao ho Jehovandriamanitra fa mahatezitra azy zany tsy mahafaly azy zany ka mahatonga ny ozona mitotona eo aminareo sy eo amin'ny tany zay honenanareo andovakitsika indray a la Deutéronomie toko 1 ande 7 ary tsara nge voasoratra araky voasoratra io ary ny ozona kosa ratsy hoe nonareo ny didiny Jehovandriamanitra reo fa ivily ala amin'ny lalana zay andidiko anareo anio mba alehanareo ka anaraka Andriamanitra hafa zay tsy fantatra reo manamafy an'izany teny nalokin'ny vavany tompo Andriamanitra tsy toy zany ny nanjoa ny zanak'Israely tam'izany fotoana zany ny zanak'Israely matsy de firenena anankiray zay natson'Andriamanitra olona ary tamin'ny alalandreo zanak'Israely reo no netin'Andriamanitra nanambara ny fisiny nanambara ny fomba fiasany sy ny zavatra tian'Andriamanitra atongavana araka mivolasa baiboly dia tsy nitodika tamy Jehova Andriamanitra intsony ny zanak'Israely no ny ato maro samihafa io tsy nitodika tamin'ny Andriamanitra intsony zanak'Israely marobe nge ny olona manakakehitriny ohatrany fiainany tsy nitodika amin'Andriamanitra intsony ny olona fa misy hery hafa itodiany ao misy hery hafa iankinany ao misy hery hafa ametrany fitokisanao naleony zanak'Israely tam'izany fotoana zany nanompo Andriamanitra hafa dia reo voalaza hoe Bala Astarta ny Andriamanitra Sidona ny Andriamanitra ny Amorita ny Andriamanitra Filistina naleony niankina tam'izany nintehitra tam'izany toy zay niankina tam'ilay Jehovandriamanitra lay Andriamanitra nahary azy lay Andriamanitra zay fa nandray azy antanana ho Andriamanitra ivavahany izany vokatry zany tonga teo amy zanak'Israely
ny sazy sy ny ozona amy karazany, ary ny sazy sy ny ozona nahazo ny zanak'Israely tam'izany fotoana zany dia izy reo namidy ny Jehovah-Andriamanitra tamy Filistina sy ny taranaky amona, namidin'Andriamanitra. Zay zany le sazy sy le ozona nataon'Andriamanitra niatra taminy, noho izy reo tsy nitodika tamin'Andriamanitra etsony fa leony nitodika tamin'ny Andriamanitra hafa, nitodika tamin'ny Bala, nitodika tamin'ny Astarta, nitodika tam'ireo Andriamanitra firenena maro samihafa zay fantatr'izy reo. De voalaza Baiboly hoe rehefa namidin'Andriamanitra tamin'ny Filistina ny zanak'Israely, tsy tanymaso zany fa nierin'Andriamanitra no niasa, de natoka Filistina nandray atanana ny zanak'Israely, de nandritra 20 taona no nanandevozany Filistina sy ny taranaky amona ny zanak'Israely tam'izany fotoana zany, ary nandevo azy reo mandra-patoka ny zanak'Israely tonga saina, mandra-patoka ny zanak'Israely tapa-kevitra fa hitodika indray, iverina indray am'ilay Jehovah-Andriamanitra zay efa notopony teo aloha. Andonke vakitsika voalaza ato amin'ny mpitsara toko 10, mpitsara toko 10 de vakitsika manomboka amin'ny andininy 9, arao tsara ke voasoratra, arao tsara io teny io, ary ny zanak'Israely de nanao zay ratsy eo masony Jehova indray, zany hoe fanaon'ireo zanak'Israely zany ny vadibadika amin'io Andriamanitra io, betika manompo Jehovah-Andriamanitra, betika manompo Andriamanitra hafa, betika miantetra sy miankina amin'Andriamanitra, betika miantetra amin'ny hery hafa, miankina amin'ny hery hafa zay veriny hoe mahavoavonjy azy. Averiko vakina, ary ny zanak'Israely de nanao zay ratsy eo masony Jehova indray, ka nanompo reo Bala sy Astarta sy ny andriamanitra Siria sy ny andriamanitra Sidona sy ny andriamanitra Moaba sy ny andriamanitra taranaky amona ary ny andriamanitra Filistina, dia nafoy an Jehova izy ka tsy nanompo azy, nafony tanterak'Andriamanitra, zay voasoratra. Andininy 7, de nirehetra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehova, zany hoe tsy nafaly an'Andriamanitra ny fetika nataon'ireo zanak'Israely, ka de natoton'Andriamanitra ny sazy, natoton'Andriamanitra ny ozona. De zao toa le resaka, toa le teny, de nirehetra tamin'ny Israely ny fahatezera Jehova, ka nivarotra azy hoe ho atana Filistina, azafady, ka nivarotra azy hoe ho atana Filistina sy hoe ho atana taranaky amona izy, ary nampahory sy nanorotoro zanak'Israely reo tam'izany taona izany 20 taona no napahoriny ny zanak'Israely rehetra zay tany andafiny Jordana, tany amy tanin'ny Amorita any Gileada. Andiny 7, ary nita amy Jordana ny taranaky amona mba hiady koa amy Joda sy ny Benjamina ary ny taranaky Efraima, ka dia nanitra indrindra ny Israely, ka dia nanitra indrindra ny Israely. Koa raha dinino zany ny tantara, de lay ozona mpitondra fantrana no natoton'Andriamanitra teo am'ireo zanak'Israely tam'izany fotoana zany, no ireo zanak'Israely nivadika tam'i Jehovah-Andriamanitra, nafoy an'Andriamanitra fa naleony niankina tamin'ny Bala, niankina tamin'ny Astarta, niankina tamin'ny Andriamanitra ny Filistiny, ny Andriamanitra Sidona, ny Andriamanitra ny Amorita sy ny sisa sy ny sisa. No zany amty androandroany ity, ho antsika vahoaka malagasy rehetra zay mahita sy mandray ahy androany, tandremy tompoko ny fanompona samby, tandremy ny manao vavaka amin'ny fanany maty any fasana, aza miankina amin'ny hery hafa akoatra ny hery zay an'Andriamanitra ray ny Jesosy Kristy ianao zay mahita sy mandray ahy amty androandroany ity, fa mahatonga sazy sy ozona avy amin'Andriamanitra ny fanianatsika amy fiainana tahak'izany. Ary matoa soratana ao anaty Baiboly ity ny tantarany zanak'Israely sy ny nanjo azy, de satria mba ho fananarana sy ho fampitandremana antsika taranaka ankehitriny, antsika
vahoaka malagasy zay mahita sy mandre ahy am'izao fotoana zao. Tsy tian'Andriamanitra ny mahita olona mafoy azy, mandao azy, ka miankina amin'ny hery hafa, miankina amin'ny sampy, tsy mety amin'Andriamanitra izany, fa mahatonga sazy sy ozina. Ary sazy sy ozina tsy ho anao ihany, fa ny taranako mifandimby mihitsy de tsy ho afabela amin'ny vokatra ratsy entin'ny ozina rehefa mitotona milatsaka eo amin'ny olona, ny ozina na mitotona sy milatsaka eto ambony ty tany ity. Fa isorana kosa nefa ny Tompoandriamanitra ry havana, isorana lay Andriamanitra rain' Jesosy Kristy, lay Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany. Azoko lazaina fa tena tiantsika zanak'olombelona izy, ary anisan'ny olona tena tiany ianao zay mahita sy mandre ahy am'ty androany ity. Tiana afaka anao am'ireo ozina sy ireo zavatra ratsy netiny fampona sampy ianao. Tiana afaka anao am'ireo ozina sy ireo ratsy zay nanjoanao noho ny fampona sampy ny Tompoandriamanitra ry havana. Tiana afaka anao am'izany izy. Noho zany mantany anao Andriamanitra, mantany anao Tompoandriamanitra lay nahary anao, lay efa nanome anao an Jesosy Kristy zanany, ho faty teo ambony hazo fijaliana, ho nalatsa-dra teo ambony hazo fijaliana. Mantany anao Tompoandriamanitra androany. Inona safidinao? Inona safidinao mikasika ny aminao malokana sy ny ankonanao ary ny taranakao mifandimby. Fitahina ve? Sa ozina ve? Misafidy ray am'ireo anao. Satria araka le voalazany Deutéronomie 3:20 teo, de fa nataon'Andriamanitra oloantsika na ny fitahina na ny ozina, ka anjaratsika ny misafidy ny am'izay tiantsika hitondrana ny fiainatsika ray manontolo mifandimby. Aperak'Andriamanitra eo alohantsika mantsy zany rehetrarehetra zany, mba hatonga atsika andiny tena sy amantatra tokony ataotsika. Ary akoatra zany ry havana de izao, te etanao manokana sy ny naterakao sy ny taranako ray manontolo Andriamanitra am'izao taona diavintsika izao. Possible ny iova ny mombanao sy ny taranako ray manontolo. Tena possible ry havana. Araho nge ny tantarany Abrahamy, nanaovan'Andriamanitra fianianana zany lehilahy, atsona hoe Abrahama izany, nanaovan'Andriamanitra fianianana mihitsy izy, fa ovakitsika mantsy voalaza ny Baiboly rehefa aveo. Nanaovan'Andriamanitra fianianana izy fa hotahina izy Abrahama sy ny taranany rehetra. Nanapa-kevitr' fa hitahy azy sy ny taranany rehetra satria nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fony rehetra i Abrahama. Nanompo an'Andriamanitra lay antsona hoe rain' Jesosy Kristy tamin'ny fony rehetra i Abrahama. Nataony zava-dehibe ny fanekena an'Andriamanitra sy ny teny nataon'Andriamanitra taminy. Ary araka voalazany boky Genesis ary dia voasoratra hoe de nandeha tsy nisy tsiny teo anatren'Andriamanitra mihitsy i Abrahama. Lava moa tantara, fa zao ny voasoratra andovakitsika Genesis 2:20. Genesis 2:20 de vakitsika manompo amin'ny 10:12 ka hatramin'ny 10:20 arao voasoratra io. Dia niantso any Abrahama fanirony tany an-danitra lay anjelin Jehova ka nanao hoe, ny tenako noho ny anianako Jehova, satria nanao zany zavatra zany ianao ka tsy niaro ny zanakao lay latokanao. De hitahy anao tokoa aho, ary amaro de maro ny taranakao, ho takakitana eny amin'ny lanitra sy ho takafasika zay n'andranomasina, ary ny taranakao azo vavady ny fahavalony, ary amin'ny taranakao no hitahina firina rehetra ambony tany, satria nanaiky ny tenika anao. Nanao fianian'Andriamanitra satria ny zatra notakin'Andriamanitra taminy teo aloha teo, satra ny zatra angatan'Andriamanitra taminy, fa noho i Abrahama tena nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fony rehetra,
de nataony zava-dehibe ny fanekena an'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra ary de raha katoaviny zato isan-jato zay nakatan'Andriamanitra taminy anika dia vakivava Andriamanitra araka fomba fiteny ny aiko mihitsy Andriamanitra araka fomba fiteny de io voasoratra io nanao fianiana an'Andriamanitra fa hotahina i Abrahama hotahina izy sy ny taranany ray mantolo voasoratra moa amin'ny 9:20 satria hoe nanaiky ny teniko ianao zany tantara zany a de manambara fa tena tia antsika Andriamanitra te hita ianao manokana izy te hita ny ankonanao manokana izy te hita ny taranakao mifandimby Andriamanitra no zany raha te hanana tantara tsara ianao raha te hanana tantara tsara ny ankonanao raha tianao hanana tantara tsara ny taranakao rehetra mifandimby raha tianao ny hotahina sy hanana fiainana mantsara hanana fiainana mety manomboka am'ty taona de avitsika ity de tsotra iandriavana miverena amin'Andriamanitra ianao fa miandry anao lay Andriamanitra tsy to fatany ny nataonao fatany tantaram-piainanao fatany mombanao rehetra ary fatany fa efa milanja ozina ianao efa mitatao eo aminao ny ozina amin'ny karazany fa de zao noho ny fitiavany anao de miandry anao Andriamanitra zay no anto matonga miteny androany hoe miverena amin'Andriamanitra ianao maneke an Jesosy Kristy zanany ianao fa Jesosy Kristy zanany lay nampidin'Andriamanitra tety ambony tany lay nomen'Andriamanitra atsika izy no neken'Andriamanitra atao sorona eo ambony azy fijaliana mba hisolo ny eloka vitatsika rehetra mba hitondra ny fahotantsika rehetra mba ho lalana afahana mamitrana ny fihavanantsika zanak'olombelona amin'Andriamanitra voalaza ny anjely tam'izany fotoana zany fa mpamonjy Jesosy voalaza ny anjely tam'izany fotoana zany fa mpitondra fiadanana Jesosy ary ny Baiboly de manambara fa mpitondra fiainana mpanome fiainana mpitondra fiadana mpanome fiadanana mpitondra fitsarana mpame fitsarana Jesosy Kristy ka hoy iaho hoe maneke an Jesosy anao sokafo mivaravarany fonao ome toerana ao anatin'ny fonao ao anatinao Jesosy faharoa manaovanao fifonana sy fibebahana noho ny fanompona sampy nataonao na hoe nataony ray aman-dreninao hatram'izay tsy zany mantsy faraky ny nambarako tery aloha ny fanompona sampy de natonga sazy natonga ozina ka de ataovy fifonana sy ny fibebahana ary aza manompo sampy intsony ianao tsy matiantoka mihitsy anao raha manapa-kevitra anao fifonana sy fibebahana fatelo ekeo ary akatoavy ny taridalana zay omen'Andriamanitra atsika amin'ny alalan'ity Baiboly zay ety tanako ety manana Baiboly ihany keo anao ekeo sy akatoavy ny taridalana omen'Andriamanitra anao ao anatin'izany Baiboly zany fa ho hitanao fa tena hiasa eo aminao Andriamanitra amonjanao tokoa Andriamanitra ary ho tantara tsara ny tantaranao fa efatra ivavaka ho anao ao ivavaka ho anao ao ho fanapahako sy ho fanafoanako andreozina nazo anao hatram'izay na vieza io ozina io de ho tapahana sy ho foanana amin'ny anaran'i Jesosy ary reo zavatra ratsy netiny zay nampahoro sy nampijaly anao zay nampandra sy nampitebiteby anao zay azo lazaina hoe nitondra farisena ho anao teo a fiainanao de ho foanatsika amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa izany ary eto de milaza vaovao mafaly aminao fa afaka ny tonga olom-baovao ianao sy ny ankonanao ary ny taranakao rehetra mifandimby raha ohatra ka mandray an'izay torevitra omeko anao zay ianao ary de ho tanteraka aminao tokoa le teny voalaza amin'ny Korintiana 2:5-7 voasoratra hoe koa misy olona ho am' Jesosy Kristy zay mantsy moaty matonga am'teny hoe ekeo Jesosy raisy Jesosy ome toerana ao anatinao Jesosy fa raha misy olona ho am' Kristy de ho lasa olom-baovao izy ho tonga olona vaovao izy
lasa manana tantara vaovao izy. Reo zavatra ratsy ny ainanao teo aloha, zay nampahorsy nampijaly, nampitomany, nampilatsa-dranomasanao, nampitanondrika anao, nanakivanao, nitondra famosam-po teo fiainanao, ho lasa daholo zany, tsy ho hitanao intsony zany, fa ho tantara vaovao ny tantaranao miaraka am Jesosy. Ry havana, tia antsika rehetra ny Tompoandriamanitra. Tia anty vahoaka malagasy ety ny Tompoandriamanitra. Tia an'izao firenena malagasy misy antsika zao ny Tompoandriamanitra. Anjaranao sisa misafidy. Indro Jehovah-Andriamanitra efa napetraka eo anoloanao ny fitahina sy ny ozina. Izy am'ireo no safidianinao, oekanao, hitondranao ny fiainanao manomboka androany. Hitondranao ny fiainany akonanao sy ny taranakao mifandimby manomboka androany. Ny safidinao androany no amaritra ny fiainanao rapitso sy amin'ny hoavy ray mantolo. Ny dera sy ny aja ary ny voninatrany ho an'Andriamanitra erery any. Ivavaka ho anao ao. Ivavaka ho anao zay marary ao. Ivavaka ho anao zay manana olanao. Ary anapaka ny ozina raha toka ao anatinareo ny etaeta. Fa isafidy ny anompan'Andriamanitra amin'ny fonareo ianareo. Matoky fa ho araka zany tena ambarako zany no ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanareo. Vavakatsika. Tompoandriamanitra tsy toa. Andriamanitra tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Ankehitriny de vavaka aminao zahay mamindra fo aminay rehetra zay nandre anzo afatra zao ianao. Mamindra fo amin'ny vahoaka malagasy ianao. Ary amin'ny anaran'i Jesosy tapako ny ozina vokatry ny fivadiana tamin'Andriamanitra, vokatry ny fitokisana tamin'ny sapy. Foanako ro zavatra ratsy nety ny ozina. Reo zay tapa-kevitra ny hitodika aminao Andriamanitra ary hiala amin'ny fampona sampy tsy very am'izany tsony, de ho amarinao eo aminy zao vavaka ataoko izao. Ary mivavaka ao mba ho tahinao sy eo ambininao ny fiainana. Ary mivavaka ao mba ho tsijovinao manokana zao firenena malagasy misy ana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy novan'izany vavaka zany. Ny marary kosa tonoko manokana ho sitrana ny marary, iala ny aretinao amin'ny tenany. Ho sitrana ny marary, iala ny aretinao amin'ny tenany. Misaotra Tompo. Halleloia. Amen. De faramo raha possible aminareo de voasoratra ny fandaram-potoana ataonay fiangonana RHEFI Androndrakely manasanareo zahay tongava tompoko fa asoanareo zany. Veloma tompoko.